Ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny hafatra amin'ny tian'io ity ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny mpitoriteny toko faha 250 andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Mpitoriteny toko faha 250 andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Atsipazo eny ambonin'ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy omeo anjara ny fito, ary na dia ny valo aza, fa tsy fantatrao izay fahoriana anjo aty ambonin'ny tany. Raha feno ranonorana ny rahona, dia latsany amin'ny tany izany. Ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny hazo, dia eo amin'izay enjerany ihany ny miandriny, izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manahy ny rahona tsy hijinja. Toy ny tsy ahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolana ao an-kibon'izay manananaka, dia toy izany ny tsy ahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia afafazo ny vonao, ary amin'ny hariva dia azatsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay ho valona, na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy ho valona avokoa izy roa tonta. Mamy tokoa ny mazava, ary mahafinaritra ny maso no mijery ny masoandro. Fa na dia ela velona aza ny olona, dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy, ka tsy aro ny andro maizina, fa ho maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Amen. Araka izany ry havana dia fampianaram-pahendrena. Izany moa no hitantsika amin'ity boky mpitoriteny ity, ary azo koa mitinana izao soratra masina izay niraisintsika teo izao. Fa izay ho tsongaina manokana amin'izany dia ilay andininy fahavalo, izay averiko vakiana manao hoe: fa na dia ela velona aza ny olona, dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy, ka tsy aro ny andro maizina, fa ho maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Andao mbola verontsika ihany eo andininy fahavalo io, fa tena misy fahendrena be tokoa ry havana omeny izany tenin'Andriamanitra izany. Fa na dia ela velona aza ny olona, dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy, ka tsy aro ny andro maizina, fa maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Amen. Famaritana telo ry havana andeha ho tsoahantsika avy amin'izany andininy soratra masina ny raisina teo izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika dia ny hoe: aoka hifaly amin'ny androny rehetra ny olona, hoy ny mpanoratra ny bokin'ny mpitoriteny. Aoka hifaly amin'ny androny rehetra ny olona, hoy ny mpanoratra ny bokin'ny mpitoriteny. Hitantsika izany amin'ny tapany voalohany tamin'ilay andininy teo. Fa na dia ela velona aza ny olona, dia aoka ho faly amin'ny androny rehetra izy. Etsika ravana dia mahita fa ity bokin'ny mpitoriteny ity moa dia boky miavaka ao anatin'ny Baiboly, ambara hoe Solomona no nanoratra azy, ary boky pahendrena izy io. Boky pahendrena izy io izay mirakitra filôzofia, fahalim-pianarana izay tena hoe lalina, ahatonga ny olona andiny tena sy eritreritra ny amin'ity fiainana sy ny zava-misy iainana ity, hoe inona ny fahendrena, inona ny tokony atao, dia inona ny tsy tokony atao. Ary ny olona izay manoratra dia maneho ny tenany hoe tena olona efa voky eksperiansa, nahita zavatra be dia be izy, ary izay no mahatonga anazy manoratra, mampianatra, mitaona ny olona. Ka ny zavatra hita eto izany dia hoe aoka hifaly amin'ny androny rehetra ny olona hozy izy. Izany zao anisan'ny zavatra resahany ao anatin'ity boky ity izany. Ka inona moa ilay hoe aoka hifaly? Midika ilay aoka hifaly, manome baiko izy izany hoe ny fifaliana izany dia tena safidy, raha izay na azo ilazana azy. Safidy, aoka hifaly. Fa ilay faly dia tsy inona fa aoka hankasitraka hiaina. Raha ohatra izy izany zao ka amin'ny teny anglisy dia hoe enjoy. Enjoy. Izany hoe tena hoe mijoira, akamamy. Zay zany, aoka ny olona akamamy ny andro rehetra izay iainany. Aoka ny olona akamamy, izany atao hoe fahavelomana izany. Indrindrandrindra fa ny olona ela velona ozy, dia aoka tena akamamy an'izany andro hiainana izany. Zay zany ny tiany tenenina hoe ny olona izany dia tokony akamamy ny androm-piainany rehetrarehetra. Izany ny ambarany. Inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany?
be deabe ry havana ny zavatra zay indraindray tsy takatry ny olona akory mandalo ane izy eto am'ty zao tontolo zao ty ary fo ihany ny fotoana iainana eto de tena tsy mahay miprofita le fahavelomany tahaka an'ireny olona anankiray hoe nandeha nakany ampitan-dranomasina izy de nandalo fotoana fohy fotsiny izy tany ray volana de tena variana tao an-trano tao izy de niodikodina tao izy de namaha olana tao an-trano tao foana izy efa ray andro mialohan'ny depara vao tonga asaina izy hoe arina misy zatra tokony tsy diany arina misy zatra tokony natao ny anina ato ambadika ato ane mahafinaritra be mivozakato ny anina ato ane zao de eo izy vao nanenina hoe tena tsy mba miprofity an'izany rehetrarehetra zany mihitsy aho izy izy fa lozako tato an-trano tato fotsiny de lozako namaha olana sy nidy an-trano tato fotsiny mitovy amin'ny tany Madagasikara ihany de tahaka izany mihitsy tsika io tena misy zavatra be deabe mila profitena am'izao fandalovana eto am'ty zao tontolo zao ty angambany na de ny masoandro zay nambarany teo aloha teo na de ny masoandro de mahafinaritra ny mijery zany io masoandro mody io ane ry havany zavatra mahafinaritra rehefa miala eto am'ty zao tontolo zao ty ane tsy mahita an'io tsony any tsisy aizina tsony tsinona ka tsisy masoandro any mitavan'Andriamanitra no any fiainana hafa indray tsy hoe ratsy akory ny any fa fiainana hafa mihitsy indray tsy isy tsony zao zavatra hitany masonao zao tsy isy tsony zao profiteo le fahavelomanao profiteo le fahasalamanao zavatra sarobidy ane indraindray tsy hitatsika mihitsy na sarobidy zany hoe salama zany raha tsy any ambony fandrinany hôpitaly sika de hoe zazo raha mba salama eto na de mba mandendeha raha mahafinaritra nefa ianao rehefa salama tsy nandendeha anao fa lozanao tao mifantoka fotsiny amin'ny problemanao mifantoka amin'ny problemanao nisy olona anankiray ravana zay nijoro vavolombelona ity aloha de tsy fantatra ny fahamarinany fa de zao hoe nandeha nakany amin'ny elony izy zay zany ny témoignage ary ny zavatra tsapa ozy izy tao de zao hoe tena mahamay zany elo zany mahamay zany elo zany ary tena hoe tsisy na de rano mangatsika ray goty ara ozy izy tena hoe ifampitadiavana hoe raha izao mba mahita an'zany atao hoe rano mangatsika ray goty zany nanandrana an'zany atao hoe elo zany izy de rehefa niverina avy any izy de tantara hoe nanomboka teo ozy izy tena hoe sarobidiky ty rano ty tena zany misotro rano mangatsiaka zany ozy ny tena hoe tsapako mihitsy ny fifaliana hoe tena ifampitadiavany ty rano ty any amin'ny elo tena enjana tena hoe sarobidy io rano zay omen'Andriamanitra io profiteo ny androtsika narentsika de la ny andro miferitraina miditra an'le vady miferitraina miditra an'le zanaka miferitraina iny foana nieritreretina le problema tsy azonao anankiray iny foana nieritreretinao sy andaninao ny rondoanao fa ny fahasoavana be deabe men'Andriamanitra anao ianao salama tsara ianao manambola ianao afaka mandeha metsena afaka manao zao tsy hitanao zany de lasa ao ambony fandriana anao mitomany manampy mosoara nataonao rara fa tsy hitanao mihitsy ny fahasoavana be deabe raisinao fa de io problema anankiray io no ifantohan'ny lohanao eo ary zay no mahatonga amin'ny mpanoratra ny boky mitoriteny miteny hoe mifalia ozy mifalia amin'ny androm-piainanao rehetrarehetra ozy izy nisy mpivady ravana nanantonandray mandeha de tena manana problema ny zanak' zareo ary tena tsapako ory mihitsy zareo anatin'le problema nefa zavatra somary sarotsarotra ihany toy zay mantseny zareo hoe zao ny zavatra teneniko aminareo aza mifantoka amin'io problema io fa tena alain'io problema io ny fifalianareo sy ny fiadananareo mandritra ny fivahinananareo eto am'ty zao tontolo zao ty misy io apetraka amin'ny tompo io fa mandehanareo mivady manao vakansa mandehanareo mivady mba mifaly mandehanareo mivady mahandro sakafo mandehanareo mivady mijery fety manao zavatra mifalia miandro-pahavelomanareo fa azavarina mifantoka amin'io problema io azavarina mifantoka amin'io problema i Paoly ane ravana tany amponjany nanoratra ny Filipianina ary miteny izy hoe mifalia mandrakariva amin'ny tompo izy zany na de any amponjara de misy zavatra azo ifaliana foana ihany ary netsika ne fifaliantsika de ao amin'ny tompo fifalian'ny voavela eloko io fifalian'ny olona manana an'Andriamanitra io tsy tiany devoly mihitsy ianao anana fifaliana sy fiadanana fa ny zavatra tadiaviny de andro manjombona rano maso no mifia ny tavanao zany ny tadiaviny fa androany ianao mila miteny hoe tsy avelako aka ny fifaliako tsony ianao ry Satana tapitra treto ny alahelo tapitra treto ny orooro tapitra treto ny tahotra tapitra treto ny ranomaso fa ampy zay avelako any iny
fa hisafidiny faly am'izao fahavelomako zao hifaly am'izao fiainana menana azy zao hifaly am'izao andro mpiainako zao ary tena safidy makadiry zany dravana azonao atao zany amin'ny anaran' Jesosy ataovy fa aza eo de manjombona amy zavatra anankiray eo mandalo any ianao neto de io ve no andaninao ny fiainanao io fifiarotan'aina sy alahelo io ve no andaninao ny androm-piainanao mandalo nga ianao mbola hiverina eto ambonin'ny tany ka hoe andeha hirecuperenao hoe andeha hanao fiainana vaovao indray hoe tena hitako tsy nety mihitsy le nandaliko ny fiainako teo fa zay avo hanao fiainana vaovao indray mifalia ary mifalia ao amin'ny tompo manana ny tompo sika zay aloha mpifalintsika mifalia amin'ny androm-pahavelomanao rehetra fantanina mipetraka amiko sy aminao ary zany de zao hoe mba manana mpifaliana ve ianao eo hoe velona mifaly fa velona zany ny ambaran'ny tononkiratsika indreza ny hafalianao sy fa velonaina izahay tanteraka ny faniriana kadera ho anao ray ny zavatra rehetra zay atrehanao raiso fifaliana ny manatrika an'izany misaotra ny tompo faly mbola afaka mahinao zao afatra zao faly mbola zao faly mbola afaka mahita nyity taona vaovao ty faly mbola maafaka mivavaka faly misy olona tena maniry mafy mihitsy zany zavatra rehetrarehetra raisinao zany aza raisinao hoe zavatra tsy maintsy azonao fotsiny amin'ny teny anglisy hoe take it for granted mieritreritra anao hoe zavatra efa droanao tsy maintsy azonao fotsiny zany rehetrarehetra fahasoavany zany hifalio ry havana tena hifalio ary ny fanahy masina nankatao hoe fanahy masinao ampifalio afa ny fanahy masina neno mitondra an'izany koa hoe ny vokatry ny fanahy masina zany fiadanana fifaliana ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de izao hoe tsarovy ny andro maizina fa ho maro reny ho ny mpanoratra ny boky nympitoriteny tsarovy ny andro maizina ozy fa ho maro ireny ho ny mpanoratra ny boky nympitoriteny hitantsika zany amin'ny tapany faharoa tam'ilay andininy teo ihany raha veloko vakina toy izy manao hoe fa na de ela velona aza ny olona de aoka ho faly amin'ny andro ny rehetra izy ka atsiaro ny andro maizina fa ho maro ireny eto ravana de hitantsika fa misy zavatra koa mba mila tsarovana ao anatin'izany fifaliana zany fa tsy de variana amin'ny fifalian'ny tany eto de zay zany raha zay ny azo lazana azy fa tena misy zavatra mila tsarovana ozy de inona le mila tsarovana ny andro maizina inona moa ravana ty hoe andro maizina ity raha mijery ianao ny targum zany targum zany dia tamin'ny androny Jiosy fahiny zany de maro ny olona tsy mahatakatra tsony ny teny hebreo satria ny teny hebreo no namakina ny soratra masina ny testamenta taloha zany ka fa teny arameanina zany ny fitenin'ny olona andavanandro arina Jesosy Kristy de ny teny arameanina de tsy hain'le olona zany le teny hebreo de rehefa ny vakina tao amin'ny tempolo zany ny soratra masina vakina amin'ny teny hebreo dia nadika sy no azavaina ambava tamin'ny teny arameanina izay zany le atao hoe targum zany hoe tsy fantikana arabaky teny fotsiny zany le izy hoe zao le zavatra voasoratra de adika arabaky teny fa misy fanazavana kely de misy fanitarana kely indraindray mandika amin'ny fomba teolojika mihitsy zany ka io andiny soratra masina io raha ny vakina tamin'ny teny hebreo de nazavaina tamin'ny teny arameanina zay natsony hoe targum sady nitarina kely de zao ny zavatra nysoratany zareo tao ana amin'io andana soratra masina io vakiko aloha izy amin'ny teny anglisy he shall remember the days of the darkness of death and shall not sin for many are the days he shall lie died in the house of grave zany hoe raha adika zany amin'ny teny malagasy de hoe tokony ho tsarovany ozy ny androny amin'ny aiziny fahafatesana ka tsy anoty izy fa maro ny andro handriny ho faty ao amin'ny tranony fasana zay zany ny fanazavana n'io raha ny hebreo olona tena hoe Jiosy ny manazava azy manazava n'io andiny tsoratra masina eo amin'ny tapany kely faharoa zay sarotsarotra mamaky azy le hoe aoka hatsiaro ny andro maizina izy zany hoe tia nazavana am'zany de hoe aoka ho tsarony zany fa ho maro be koa ny andro zay itoerany ao anatin'ny fahafatesanao maro be mihitsy ny andro itoeranao anatin'ny fahafatesana ao anatin'ny fasanao zany zay zany izy zay le hoe andro maizina itoerana anatin'ny aizina ao anatin'ny fahafatesana zany aoka ho tsaron'ny olona zany ka ny zavatra tiana tenenina am'izany de hoe tsarovy zany fa misy le mandrak'izay misy le fiainana orinan'ity fahafatesana ary tena tsarovy ny farany
io manko tena mitovy tsisy valaka am'lay andiny-tsoatra masina ao aoriana ao zany le andin'ny fasivy le hoe mifaliry zatovy de mbola tanora zay moa ny andiny manaraka eo andin'ny fasivy ao koa ozy fonao ampifalifaly ny andro rehetra ny fatanoranao mandehana am'izay sitraky ny fonao zay jerevany masinao nefa aoko ho tsarovy ho fantatrao fa hoentina Andriamanitra ho tsaraina am'zany rehetra zany ianao zany hoe mitovy am'izay any ty andiny-tsoratra masina eto amin'ny andin'ny fahavalo ity hoe midana mifaly amin'ny andronao rehetra fa tady dio koa nefa ny fa azadino mihitsy anefany fa tsarovy mandrakariva fa misy ny fiainana orina ny fahafatesana misy ny mandrak'izay misy ny fahafatesana misy lay andro maizina izay aoriana zao ina mahatonga anazy miteny zany mahatonga anazy miteny zany mba hatonga an'le olo anana foendry ary zay le ambarany targoma teo not to sin mba tsy hatonga ny olo anota zany tsy hoe ifaly de afaka ifaly am'ty rehetrarehetra tia zany fa kay zany misy fitandremana be tsy maintsy atao inona ny lesona atsika tsoahana am'zany ry havana tena rehefa mahatsiaro tsika ry havana nio farany io de tena tsy sarana raha loatra ny fahavelomana nanaovana faharatsiana fa tena hoe anao fiainana araka ny tokony ho izy andeha amin'ny fahatsarana mandrakariva fitenin'ny olona mandrakariva ny hoe tena ohatrany tsy ho faty mihitsy reto olona reto misy olona tena ohatr' zany mihitsy ohatrany tsy mieritreritra ny ho faty mihitsy izy manao an'ity fiainana rehetrarehetrarehetrarehetra ty de tena mieritreritra mihitsy nefa zavatra tena vetivety any ry havany vetivety ane vao tsy ela koa vao tamin'ity herinandro ity nisy olona tany Nigeria olona malaza mpanao boxe avy nandresy tany amin'ny tournois natao tany de andeha ody nandeha tomobile tonga de accident le tomobile zavatra ray minitra de mivadika makany amin'ny mandrak'izay ary zay ny tokony ho tsapan'ny olona mandrakariva miaina morony mandrak'izay izy rehefa matsiaro an'io mandrak'izay io satria le zay le tiana tenena aminy hoe ho maro reny andro reny ozy izy ho maro le andro aorinany fahafatesana ozy ho maro io le mandrak'izay io oko tsarony mandrakariva zany ny mandrak'izay ny tikany de lasa misy tahotra an'Andriamanitra ao anatintsika ao rehefa mahatsiaro an'io fiainana mandrak'izay io tsika ry havana tena lasa misy tahotra hoe zay le nambarany teo tandria moa zy amy zavatra zay ataonao fa ho tsarain'Andriamanitra ianao io nao maritra ny mandrak'izay ianao ka rehefa mandeha mifalitsika marina fa tena miprofity ny fahavelomantsika isika fa tsy miprofity an'izany amy ratsy fa mahatsiaro mandrakariva ihany koa fa misy ny farany ary misy ny mandrak'izay ary zany ravana nambarany mpanao salamo hoe Jehova ampafantaro ny farako ao sy seho zay ohatry ny androko aoka ho fantatro fa olo-kandalo zany aoka ho tsaroko mandrakariva fa mandalo eto am'ty tany ty misy farany ny fiainako eto fa tsy de tena hoe eto mandrak'izay akory fa aoka mba ho tsapako ihany le mandrak'izay mampianarana hoe anisany andronay sisa azahoanay foendry zany ihany ny ambarany any amin'ny salamy fasivifolo andiny faharoambiny folo raha miaina anaty faharatsiny ianao tadio ravana fa misy farany any io indraindray tsy hitan'ny olona mihitsy io farany io fa de revao izy amin'ny fanaovana ny adalàna sy ny faharatsinao tonga tampiko mahaiza manisy mahaiza manisa ny taona vaovao ry havana de tady dio fa mahafaly ny olona ny mahazo an'izany nefa moa na tiana na tsy tiana de mena raindray zany ny taona havelomana miamanakaiky zany ny fahafatesana miamanakaiky io andro maizina io miamanakaiky io fasana io midikany miamanakaiky ka ajarantsika ny mandinika ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao am'izany de izao hoe manahoana ianao mba mahatsiaro fenao fa olo-kandalo mbola isy ny mandrak'izay sa variana tena variana am'izao fiainana zao sondrina mihitsy revo am'izao fiainana zao ka na ny mandeha mivavaka tsy hitanao tsony tsy fantatrao tsony nytaonanao ary havana am'ty an'io ty andinika ary angatiko hoe tompo fanay masonao aoka mba ho tsaroko mandrakariva fa olo-kandalo ary tena misy ny mandrak'izay ny famarinana farany zavapoana zay rehetra ho avy ny mpitory-teny zavapoana zay rehetra ho avy ho ny mpanoratra ny boky ny mpitory-teny da tsika zany amy tapany fahatelo tam'le andininy teo fa ho maro reny ozy izy izay rehetra ho avy de zavapoana izay rehetra ho avy de zavapoana ity teny hoe zavapoana ity ry havana de miverina mbe dehibe mihitsy ao anatin'ny boky ny mpitory-teny azonao atao devoir zany de Isao toko 12 ihany io tsinona vetivety de vitanao zany Isao ny teny hoe zavapoana ao anatin'ny boky mpitory-teny fa miverina matetika ao zany ary ny tena dikany rehefa jerevanao ny teny hebreo de hoe smoke zany hoe setroka ohatran'ireny setroka reny
eo le setroka hitanao de raisinao l izy a de ohatry mahafinaritra nypaozin'le setroka zany de raisinao l izy nefa aveo a de zay de manjavona tsisy tsony tsy hitantsony fa de zay ohatra ny setroka zany ny fahitan'ny mpanoratra ny boky mpitoroteny ny zavatra rehetrarehetra ary Solomona moa efa nambarako teo hoe voatondro fa nanoratra n'ity boky ity za Solomona zany de mpanjaka malaza zany nanana ny laza izy zany nanana ny arena izy nanana ny daholo ny voninahitra ary na ny vehivavy vady aman'arivony nananany tam'izany be de be ny tena hoe nanao zay zavatra rehetrarehetra ny dediaviny izy teo amin'ny fiainana zany fa rehefa tena nandinika izy any bokyny tononkirany Solomona izy tena mbola manananina be amin'ny fahatanorany sy ny fitiavany mihitsy fa rehefa tonga te amin'ny boky mpitoroteny izy de ohatrany hoe la iantitra tonga saina de mandiny tena de mijery ny fiainany de mahatsiary indry ohatrany tsisy dikany daholo zany rehetrarehetra zany fa mandalo daholo ihany ka ny zavatra rehetrarehetra ozy izy na ny diplôma be ny fananana be na ny mpanjaka raha ozy izy matanjaka ny mpanjaka anankiray fa rehefa aveo tonga mandimby azy de tsy tadidy tsony momba le teo aloha indray ozy izy ny asa be vitan'ny olona ozy ohatrany tsisy dikany ny zavatra rehetrarehetra ozy de ohatrany tsy misy dikany zany daholo fa tena hoe mandalo de miserana le zavatra no manina be ny karakaraina be vita iny de zay de lasa indray iny de mitondra fiaina de zavapoana de ohatrany zavatra tsy hita hoe inona fa misambodrivotra ohatrany misambodrivotra manenjika zavatra anankiray de mahazo nefa toa tsy mahazo manenjika zavatra ray indray ohatrany ny fiainana ety ambony masoandro ozy izy ohatrany ny fiainana ety ambany masoandro zavapoana ny zavatra rehetra hoy ny mpanoratra ny boky mpitoroteny inona ry havana ny lesona azotsika tsoahana avy am'izany ny olona mahatsapany zany ry havana de tsy mametraka ny fony sy ny fantokiny eto amin'ity zao tontolo zao mandalo ty marina fanasiana mifadytsika hoe mifalia amin'ny fahatanorana mifalia amin'ny androm-pahavelomanao kanefa de aoko tsaronao fa zavapoana koa an'io zavatra rehetrarehetra io e zavapoana io zavatra rehetrarehetra io indraindray anao ry havana rehefa le manomana mariazy reny na manomana fety événement tena fanomanana an'lizy isanandro isanandro anao mandinika an'lizy foana rehefa tonga nefa le fotoana 2 minitra eo l izy de vita hoe zay sahady ve c'est tout mandeha anao mikarakara voyage anankiray hoe andeha akarianana tena tsy mahandro mihitsy ianao manomana an'ina zao rehefa iainan'iny zavatra ohatra ny rivotra vetivety kely mandalo tonga de ohatrany hoe mielina de tapitra lizy toy zany hoe c'est tout zay mihitsy le fiainana eto ambonin'ny tany zay mihitsy le fiainana eto ambonin'ny tany zay tsy mametraka ny fotsika am'izao zava-misy zao tsika zavapoana io ry havana aza mametraka ny fonao tsy marary fo am'izay zavatra eto ambonin'ity tany ity tsika indray manko misy olona misy zavatra very na misy zavatra simba na misy zavatra potika na mety misy vola very aza ny sasany de tena marary fo mafy mihitsy tena tsy azo ampiononona mihitsy sa tena ohatran'ireny olona hoe de zavapoana io ry havana zavapoana io zavatra matimatesanao asa mety telefony io na mety ordinateur io na mety trano io na fiara io afaka folo taona io de efa zavatra efa zavatra lany daty efa zavatra tsy zavapoana io zavapoana io ary potika ho lo tsinitsinina raha ity zavatra mandalo ty eny fa na de ny fahatsaratare aza de zavapoana mandalo anay zany fahatsaratare zany reny olona antitra rehetrarehetra hitatsika reny nanana ny fahatsaratareny daholo reny tamin'ny fotoanandro fa mandalo vetivety ihany izany zavatra rehetrarehetra zany tsy marary fo ary tsy miankina am'izao fiainana zao tsika tsy manankina ny fiainantsika sy ny fotsika am'ity zavapoana mandalo rehetrarehetra ty tsika mety manana trano be anao toy zany hoe ny io tena zavatra tena ngeza be amin'ny fiainako io raha io no mirava de mirava ny fiainako tsy mirava zany ny fiainanao na mirava raha mirotana zany trano be anao jerevy zao reny olona rehetrarehetra misy ororotany tany Turquie de mirodana daholo ny trano rehetrarehetra zany de rava ve ny fiainana afaka manarina indray rehefa fa zavapoana sy mandalo daholo eny zavatra rehetrarehetra ary rehefa tena marary ianao eo ambony fandrina ka tsisy sitrapanafody ny aretina mahazo anao tsisy dikany zay tranonao tsisy dikany io fiara io tsisy hitondrana anao tsisy dikany daholo ny diplôma zay matimatesana tsisy dikany eo anatriany fahafatesana zavapoana le diplôma ny matimatesana ny aretatory sy nanaovana zoatra rehetra ty zao rehefa tapitra ny tonga eo fahafatesana ianao na tonga eo amin'ny varavaran'ny fahafatesana ianao aprimin'ny olona iny rehefa avao de lasa anaty lakavy tsisy ny lavana ny CV anao na ny matimatesanao tsony tsisy nininona mihitsy
Zany ane ty fiainana eto ambony tany matimatesan'ny olona ty ry havana, zany ane. Ary zany mahatonga antsika mampiony tena mihitsy hoe ninona azoko ninona tsy azoko, tsy problème, zava-poana zany. Zany akory tsy midika hoe de tsy raraha am'ty fiainany ty mihitsy fa teo aloha teo de efa nitamitsamintsika tsara mihitsy hoe profiteo ny fiainanao, profiteo. Kanefany balizy zany le izy. Manome balizy zany izy ary zay ny mahafahendrena ny boky mitoriteny. Manome balizy izy hoe profiteo tsara ny fiainanao. Kanefa rehefa miprofite azy ianao de tady teo fa zay misy ny farany, misy ny mandrak'izay. Mba tsy hahatonga anao tena hoe raiki-po be eto de tady koa fa zava-poana io. Rehefa mifaly manko de tena lasa varianao, fonao farany de lasa mieritreritra ity ny tena zava-dehibe indrindra. Mandalo sy miserana ihany. So zavatra rehetra zao ry havana. Aza anakinana ny fotsika. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe tsapanao ve zany fa zava-poana io zavatra matimatesana rehetrarehetra io. Mitonanao am'tian'io ty handray an'izany ho fampahirizana. Za manokana ry havana de tena isaorako an'Andriamanitra mihitsy fa tena nanampy be dia be ateo amin'ny fiainako mihitsy ny fahafantarako zany hoe zava-poana ny zavatra rehetrarehetra. Na inona azo, rehefa mandeha ianao makany amin'ireny fanasana reny de mahazo an'ity anjary ty na nahazo an'ity. Mahazo tsy mahazo tsy mahazo tsy problème amiko mihitsy satria zava-poana daholo. Zay, zava-poana daholo. Na ny mahazo na ny tsy mahazo. Ny zava-dehibe indrindra zay tsy mety lo de ny fananana an' Jesosy Kristy. Ary zany nambaran'io mpanoratra amin'ny boky mitoriteny io any amin'ny farany teo izy manao hoe rehefa reza ny rehetra zany izy de izao ihany ny farateniko. Andriamanitra no atahory ary ny didiny tandremo fa izany ny tokony ataon'ny olombelona rehetra. Raha fitinina zay rehetra nambara teo zany de izao voalohany aoka faly amin'ny androny rehetra ny olona hoy ny mpanoratra amin'ny boky mitoriteny mifalia ry havana. Ary zany mahatonga ny ilantsika mifalia ary isakaiza fa nahazo taom-baovao. Zanahary no nitaiza ka nahazonao izany de mifalia. Tena mifalia. Nefa ny fahamarinana faharoa tsarovy ny andro maizina fa maro reny ho ny mpanoratra amin'ny boky mitoriteny. Na de mifaly azy ianao, mifaly mandeha mifaly ao amin'ny tompo, matahoran'Andriamanitra fa tena misy ny mandrak'izay, misy ny andro maizina, tena misy ny andro maizina. Ary ny farany de izao hoe zava-poana zay rehetra ho avy ho ny mpanoratra amin'ny boky mitoriteny. Itsika kristianina ry havana de tena manorina ny fiainantsika amin'ilay mandrak'izay ao amin'i Jesosy Kristy. Io le tsy mandalo io le tsisy arafesina, io le tsy misy kalalao. Ka nahatonga an'i Jesosy teny miariarena ho anareo hany an-danitra. Ho an'Andriamanitra ry iran'ny voninahitra. Amen.